Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana trano ry havana no iorana amintsika eto ampanarahana ny sakafo mpanahy ho amintsika momba ny mana isan'andro ary misaotra anao manaiky hiara mitombo amin'ny fanarahana ny Kristy isika. Efa ndinitsika maly ny Galatiana toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ary hanohy izany sika nio manomboka amin'ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 4:20. Tsara aloha ny mamerina kely any amin'ny hoe ny fiangonana tany Galatia, dia Galatia moa zany dia faritany lehibe ary ny soratana ho an'ireo fiangonana samihafa zay tany faritany Galatia na Asia Mineure ny epistily zay dinintsika amin'izao fotoana zao. Ireo fiangonan'ireo dia fiangonana efa naorin'ny Paoly tamin'ny fiandohaniny maha-misionera azy, maha-apôstôly azy. Atsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 sy 4:20. Saingy araka ny lazaitsika dia ny hoe fotoana foimonja taorinina ny renan'ny Paoly andreny fiangonany reny dia nisy jiosy kristianina araka ny fiheverana azy nidina nakany rehefa nandray hoe dia efa nandray filazantsara ihany teo zany ny jentlisany Galatia, dia niezaka izy ireo nampitabataba areo kristianina niovafo ireo milaza hoe tsy maintsy firany ianareo, tsy maintsy manao an'izao araka ny lalàna ianareo, tsy maintsy manaraka ny lalàna tahaka an'izao ianareo, fa raha tsy zany ianareo tsy tena voavonjy. Ary dia tsy maintsy miverina ho amin'ny fanarahan-dalàna jiosy ianareo, fa raha tsy zany ianareo dia tsy ho voavonjy mihitsy. Ary zany no nahatonga an'i Paoly hanoratra izao epistily ho an'ny Galatiana izao, hanambara fa ny famonjenany ka fanomezana maimaim-pona raisina amin'ny alalan'ny finoana ihany, tsy ampiana na inona na inona, tsisy hery ataonao mba ahazoanao famonjena, tsy zany, ary tsy ny fomba mpivavahana ihany koa no ahazoana famonjena. Ary zany no tena nanoratany Paoly izao epistily zao ho an'ny Galatiana. Nefa alohan'ny andinintsika zany lalindalina koa dia tsara raha mbola iara-mivavaka aloha isika. Zava-dehibe loatra Andriamanitro ity epistily ho an'ny Galatiana ity ho anay kristianina jentilisa. Jentilisa niova ho kristianina zahay, ary ilainao hazavaina ny sainay satria tahaka ny kristianina tany Galatia zahay, tsy jiosy zahay fa tena jentilisa zahay. Na dia fahazarana eto amin'ny taninay aza ny famorana, nanjary nataonay fomba jentilisa izany, ka entinay manompo razana, entinay manompo sampo ny famorana, ary tsy atao raha tsy misy zao. Tompo mangataka aminao zahay, ampio zahay hahafantatra marina ny teninao zay nampitondrainao ny apôstôly Paoly zany, mba ho raisinay ho anay zao filazantsara zao epistily nosoratana ho an'ny jentilisa niovafo izao, mba ho voninahitra ianaranao tompo ny vokatry zany eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany, amen. Galatiana voalohany andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 4:20 ny hojerentsika dia ny hoe inona ny fahamarinana ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao ny amin'ny filazantsara notorian'i Paoly. Inona ny fahamarinana ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao ny amin'ny filazantsara notorian'i Paoly. Andininy 2:20 Galatiana toko voalohany. Amin'ny anaran'ny tompontsika no amakitsika izany. Fampahafantariko anareo rahalahy ny amin'ny filazantsara zay notoriako, fa tsy araka ny fanaon'ny olona zany, fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho
fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Efa renareo ny toetry fahiny tamin'ny fivavahany Jiosy fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa zay tsy izy aho ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahany Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray nihira amiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra zay nanokanay hatrany an-kiboniny sy niantso aho tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny jentilisa. Niaraka tamin'izay de tsy nakasaina tamin'ny nofo aman-dra aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'ny zay apôstôly talohako aho, fa lasa nakany Arabia de niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka 3 taona de niakatra tany Jerosalema hamangy ny Kefasy aho, ka nitoetra tao aminy 15 andro. Nefa ny apôstôly sasany de tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary zay zavatra soratako aminareo indro eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka zany de tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia zay ao amin'ny Kristy nitarehiko, fa nandre ihany izy hoe lay mpanenjika atsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana zay noravany fahiny, ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ny fantatra ny amin'ny filazantsara zay notoriany Paoly. Averin'ny Paoly ary amafisiny eto ny amin'ny hoe azavaiko aminareo tsara rahalany amin'ny filazantsara zay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona zany, fa inona moa no araka ny fanaon'ny olona. Ny olona raha teo mpampianatra, raha teo tahak'izao de miditra any amin'ny sekoly. Izany ny fanaon'ny olona. Rehefa miditra any amin'ny sekoly ianao de mianatra ianao zay mpampianatra anao ao no mampianatra anao rehefa aveo anao mahazo diplômy ianao ary rehefa mahazo diplômy ianao de lasa ianao mandeha mampianatra. Ary fantatsika fa i Paoly dia manambara eto fa tsy araka zany mihitsy ny azy ny filazantsara zay toriny. Hitatsika ery amin'ny 1 moa fa hoe Paoly apôstôly tsy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray. Neny Paoly zany de tsy hoe niditra tao amin'ny sekolin'ny apôstôly izy. Ny mpianatra manko, mpianatra Jesosy, rehefa natsoiny Jesosy reo mpianatra reo dia nentiny nanaraka azy sy nampianariny reo 12 reo dia nampianarin'i Jesosy tahaka ny natao tamin'ny mpampianatra ny fariseo taloha koa. Fa Jesosy rehefa tonga teto izy de nampianatra an'ireo apôstôly reo, fa i Paoly apôstôly dia ambarany fa izy tsy mba hoe nandeha nampianarina, fa fanehoana mihitsy ny Tompo tao anatiny, zany ny azy nandraisany azy. Izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. De tadiditsika fa tamin'ny fotoana zay nandehanany anenjika indrindra ny fiangonana tany Damaskosy no niseho tamin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fahazavana. Andro mitataovonana nisy mazava be de nikarapoka izy, de teo izy nandre teny hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika ahy. Ambarany hitanareo izy fa renareo nitoetry fahiny tamin'ny fivavahany Jiosy fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa zay tsy izy aho ka nandrava azy, ary manana fahefana mihitsy handrava azy izy, naka taratasy mihitsy tany amin'ny Sinedriona izy aninona handrava ny fiangonana zay mitory any Kristy.
izany no Paoly teo aloha nandroso tamin'ny fivavahany jiosy a mihoatra noho ny maro izay indray nihira tamin'ny fireneko a fa fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny raza koa. Izany no fiainan'ny Paoly teo aloha, fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy araka ny fivavahana jiosy. Tsy nisy na diso azy raha teo amin'ny fampianarana jiosy fa tena lehilahy nankasitrahana izy ary ny mena taratasy, mena pasiporo mihitsy ho aiza ho an'ny Damaskosy hanrava ny fiangonana. Ary voalaza mihitsy ao amin'ny asan'ny apôstôly zany 7 hoe ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatro ny tompo ihany, de nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana zany na lahy na vavy. Izany nahatonga azy andeha ho any Damaskosy aninona zotompo hanrava ny fivavahana kristianina satria manohitra ny fampianarana voatolotry ny razana izany. De tsy hafa akory fa manohy ny asa nataon'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ihany izy zay nanenjika an' Jesosy ka nanombo ny tompo tamin'ny hazo fijaliana mihitsy azy. Ry havana, eto sika de manontany tena sika maha-kristianina antsika. Misy fampianarana voatolotry ny razana, fatrapitana izany ny malagasy, fatrapandala izany ny malagasy. Ary tsy zany indrindra moa no nahatonga ny fanenjehana ny martora teto amintsika, fiazonana ny fampianarana voatolotry ny razana zay lazain'ny sasany hoe authenticité malagasy. De misy mihitsy mazoto am'izany ary nazoto indrindra tam'izany nandritry ny 10 taonany Ranaval Manjaka ka nandrava namono ny martiora fampianarana voatolotry ny razana. Izany zavatra zany anefa rehefa tonga Jesosy tompo ka nanazava tamin'ny Paoly apôstôly ny amin'ny filazantsara marina, de hoy izy Paoly milazan'izany hoe fa raha sitrак'Andriamanitra zay nanokanay hatrany an-kiboneny ny antso aho tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay de tsy nakasaina tamin'ny fomandraho ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly taloha koa fa lasa nakany Arabia de niverina ho any Damaskosy indray. Paoly nilazantsika maha-apôstôly azy, misy manko olona am'izao fotoana zao mitory hoe ny Paoly ane ka tsy apôstôly izy tsy mba naman'ny apôstôly 12 lahy izy anefa Paoly eto de milaza mihitsy ny maha-apôstôly azy. Ary ny maha-apôstôly azy ny teny rehetra zay soratany de ambarany hoe fanambarana mihitsy mivantana avy amin'ny tompo zany. Fa marina tsy mba nampianarina andritry ny 3 taona niaraka tamin'ireo apôstôly ry Petera, ry Jona, ry Jakoba, ry Matio, tsy niaraka tamin'ireny izy, fa ny azy de ambarany hoe Andriamanitra mihitsy nampiseho ny zanany tato anatiko, fanambarana mivantana. Ary zany na nylazany maha-apôstôly azy. Eto isika ry havana, eto isika de tsara ny manamarika fa raha misy olona milaza indray am'izao tsika amin'ny teny zao hoe tena apôstôly ny tompo izy, nefa manao fampianarana manohitra zay fampianarana nampianarin'ny Paoly apôstôly, de mihevitra ny tenany ho apôstôly ambony ny Paoly apôstôly izy. Eto am'ty bokyny Galatiana ty sika dia ahita olona zay manohitra ny filazantsara no itorian'ny Paoly, ahita isika. Ary reny olona reny de mihevitra ny teniny apôstôly ambony noho Paoly apôstôly, kanefa de ambarany Paoly hoe raha manohitra ny filazantsara zay toriko aminareo izy de zao te ampitabatabanaareo fotsiny izy, fa ny filazantsara toriny raha manohitra ny filazantsara zay nitoriko taminareo, mafy aza ny teniny hoe aoka ho voizony izy. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa noraisinareo, aoka ho voaozo. Ary eto dia tsara ary ny amantarantsika hoe ny fampianarana rehetra omen'ny olona rehetra isery tarafo amin'ny filazantsara nomen'ny Paoly apôstôly zany. Fa raha manohitra ny filazantsara nomen'ny Paoly apôstôly izy de manjary apôstôly santoko izy. De ho hitatsika hoe inona moa zany filazantsara zany, ho hitatsika manaraka ny hoe inona moa zany filazantsara zany. Fa
I Paoly eto dia manambara fa rehefa nasehon'Andriamanitra tao anatiny ny zanak'Andriamanitra, zany hoe ny momba ny Jesosy Kristy, satria zany moa no antony nanenjehan'ny kristianina, ny fitorianan'ny Kristy ho an'ny mpamonjy, ny fahafatesan'ny Kristy amin'ny hazo-fijaliana ho an'ny famonjena. Ary zany indrindra no soratany amin'ny filazantsarany hoe fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Fahadalana amin'ny jentilisa, fahatafitoinana amin'ny jiosy zany, nefa izany ny filazantsara ampy ho anao, ny filazantsara mitoriko taminareo, hoy Paoly tamin'ny Galatianina. Aza ampiana tsony zany, fa na iza mbola manampy zavatra hafa zay vo azo anareo famonjena, diso zany. Ny filazantsara zay nitoriko taminareo tsy araky ny fanaon'olombelona, fa za tsy nandray azy tamin'olona ho izy, ary tsy nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Ary fantatsika fa raha niantso azy ny tompo de nanambara tamin'ny Ananiasy hoe mandehana ho izy, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa, apôstôly ny jentilisa mihitsy Paoly apôstôly. Fa ireto olona zay tonga tany amin'ny fiangonany Galatia reto de te amerina azy indray, ho hitatsika aoriana kely, te amerina azy ny hoe tsy ampy ny finoanareo an Jesosy, fa tsy maintsy ampiana an'izao, tsy maintsy ampiana an'izao, tsy maintsy ampiana an'izao, zay ianareo vao tena olona zanaky Abrahama. Fa raha tsy atao an'izao ianareo araka ny fampianarana voatolotry ny razana, de tsy izy ianareo. Ambaran'ny Paoly eto fa ny tompony nanokana azy, ary izy ho izy tsy niakatra tany Jerosalema akory aho izy any amin'ny apôstôly talohako, fa lasa nakany Arabia aho izy de niverina ho any Damaskosy indray. 3 taona tatorina aho izy vao nakany Jerosalema eo tamin'ny Kefasy. Ny antony de satria raha vao niova fo izy ka nitory, azontsika arahana ny tantara hoe raha vao niova fo izy de nitory teny ny tany Damaskosy aloha, kanefa aveo Damaskosy izy de nandeha nakany Jerosalema ihany izy rehefa aveo ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:9 nitady ireto tamin'ny mpianatra aho izy, fa izy rehetra natahotra ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa rehefa zany mizy dia zavatra nitranga de voalaza hoe nandeha izy rehefa fantatry ny rahalahy tany Kesaria zany, de nety nidina nakany Kaisaria izy ka nampandiany no any Tarsosy. Zany hoe tsy nijanona mihitsy tao Jerosalema izy, tsy nijanona tao izy, fa lasa nakany Kaisaria izy de nakany Tarsosy, fa tsy nijanona tao Jerosalema. Zao fotsiny nefa nyreny olona tao Jerosalema hoe nandre ihany izy hoe lay mpanenjika atsika fa indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany, ary de nankalaza an'Andriamanitra ny olona tao Jerosalema. Tsy afaka tena nijanona tao Jerosalema izy satria efa zava-dratsy loatra ny nataony tao. Ny olona tsy natoky azy tsony, kanefa zao reny olona ihany hoe rehefa nihaona tamin'i Jesosy tokoa izy de niova tanteraka, ka ilay finoana noravany teo aloha izany notoriny indray am'izao fotoana zao. Ry havana, inona no zavatra hitatsika ny amin'izany? Na iza nanana fampianarana voatolotry ny razana de zao, samy tsy nanaiky an' Jesosy aloha, samy nanohitra ny fivavaham-bahiny aloha, nataiza de nisy zany. Ary ny teto amitsika no toerina ny fivavahana kristianiny, ny fitorinan'i Jesosy ane ka nitoeriny, ary ny fampianarana voatolotry ny razana, ny fiazonana ny fampianarana ny voatolotry ny razana, ny sikidy, ny fanandrona, ny vavaka amin'ny razana, ny fitahin'ny razana, ny fivavahana amin'ny maty, ireny rehetr'ireny ny tena fampianarana voatolotry ny razana, nisy ny tendrombohitra 12 teto amin'ny manodidina Antananarivo ohatra, sy ny fampianarana maro, ireny ny tena nitazonina fa ity fivavahana vaovao ty. Io de tsy manaiky ireny fampianarana voatolotry ny razana ireny, ary de zany nanenjehana ny fivavahana kristianina teto amitsika. Izao anefa, ny olona tena nihaona tamin'i Kristy, ny olona tena nahafantatra an' Jesosy, ny olona tena nahalala sy nino fa tsy misy famonjena afa-tsy ao am' Jesosy irery ihany, tsy misy fiainana mandrak'izay ivelan'i Kristy, ireny olona rendy dia tsy nanaiky ny fampianarana voatolotry ny razana, fa niala tamin'ny fomban-drazana toery ny filazantsara, ary izany
nahatonga ny fanenjena teto amintsika. Ny mampalahelo kehitriny de zao, vitsy ny kristianina vonina ijoro marina amin'ny tenin'ny Kristy handray ny filazantsara ny famonjena, ka ilaza fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ny mena ny olona azoana famonjena afa-tsy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ihany. Raha vao miteny zany ianao, sasa manao hoe ka tsy azo avela ny fomba nrazana ka zany mahamalagasy antsika ka manjary misy famadiana kristianina azy am'izao tsika miteny zao. Satria raha tsy zany de tsy misy fitahina mihitsy ho anao. Jesosy rely fotsiny ihany ve ny fitahin'ny razana ane tsy maintsy mba angatahana ihany ko e. Tsy mahavonjy Jesosy rely, tsy mahavonjy, fa tsy maintsy mba mila ny razana ihany ko tsika, tsy maintsy mba mila ny olona reny le olona everitsika ho tahaka zao, mba mila ny zany ko tsika hanampy an Jesosy. Ary ny sasany aza mitory an Jesosy fa zao no izy, raha te ahazo valim-bavaka ianao tsy ampy ny mivavaka araka ny tenin'ny tompo hoe naiza angonandrona telo menarako eo fovoany fa eto ty ny taratasinareo fangatahanareo hoetiko any amin'ny tendrombohitra Sinay de any ianareo hitanareo nge. To tsy filazantsara intsondry zany, fa filazantsara manampy zavatra hafa. Ary anjaratsika ny mandinika ny epistilo any Galatiana, mampirisika anareo aho handinika ny epistilo any Galatiana isika, ahitantsika ny hoe inona marina moa ty filazantsara ity, satria betsaka ny mitory ny filazantsara. Nefa i Paoly hoe gagaho izy, raha ny findra faingana toy izao ianareo, hiala am'izay efa niantso anareo amin'ny fahasoavan'ny Kristy ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akory. Reo olona avy any Jerosalema reo mitory an Jesosy ihany izy, saingy zao Jesosy miampy zavatra hafa no azoana famonjena ho izy, fa tsy Jesosy irery ihany. Ary zany tsy maintsy hitandrematsika ry havana am'izao fitobahan'ny fomba mpivavahana sy karazam-pivavahana samy hafa misy zao, de anjaratsika ny mandinika hoe inona marina ny tena filazantsara. Ary ny epistilo any Galatiana de ampahafantatra tsika ny tena filazantsara marina la intoriny Paoly, satria zay no ketsika i Paoly apôstôly, de ketsika apôstôlin'ny Kristy. Misy olona mitondra baiboly izy fa misy minazy hoe Paoly nanoratra izany fa tsy zany ine ny tena tenin'Andriamanitra. Ry havana, izay rehetra mandà any Paoly tsy ho apôstôly ka mandà ny epistily nosoratany dia mandà ny fanahy masina, mandà an Jesosy tompo izy. Ko na de miteny an Jesosy azy izy mandà ny maha-apôstôly any Paoly izy, de apôstôly sandoka izany. Misy olona te hanabatabanareo hoy Paoly, anjaratsika ary ny mandinika, mino aho fa hiara-paly sika, hiara-mandinika ny epistilo any Galatiana. Anazavany Paoly ny fon'ny jentilisa ny ovafo, ary averiko indray fa isika malagasy na dia misy famorana azy eto amintsika de tsy zany anie ny maha-kristianina antsika e. Fomba jentilisa anie no ataony famorana am'izao fotoana zao e, afa-tsy ny olona sasany, ny olona kristianina zay efa tsy maka rano voasina tsony e, tsy milolota voangy eny an-dalana e, tsy mitondra tapapary sy ny karazany entina mandia makatsy makary e, hoe reo firana atao fotsiny zany makany amin'ny dokotera izy de firana de zay no misy. Ary zany no tsy maintsy dinintsika mba tsy hanaonao foana isika fa ho voninahitr'Andriamanitra ny maha-kristianina antsika. Ary eto aho de te-hampafantatra manokany fa ianao zay miara-mandinika sy miara-misakafo ny amin'ny epistilo any Galatiana dia tsarovy fa rehefa tena nanolo tena ho an' Jesosy ianao dia izay ihany ny famonjenanao, fa ny filazantsarany Paoly Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, zay ihany, tsy ampiana tsony zay fa ampy zay ny filazantsara. Zay ny filazantsarany Paoly ho hitantsika manaraka ny toyny, fa ny angatahako aminao de zao, aoka azoto anaraka ny bokyny Galatiana ianao, mba iorina tsara ao amin'ny Kristy zay nanambara ny filazantsara tao amin'ny Paoly ny finoanao, satria Paoly apôstôlin'ny Kristy tsy tamin'ny fampianarana ny olombelona azy na fampianarana voatolotry ny razana, fa sitrak'Andriamanitra zay niantso ahy tamin'ny fahasoavana izy ary nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy amin'ny jentilisa. Enganie ianao koa hiorina amin'izany filazantsara ny Paoly apôstôly zany, ka tsy ny asa ataonao no heverinao famonjenanao fa Kristy
lay maty ny solovonanao teo ambony azo fijaliana. Izay ihany ny famonjenanao, ary tsy ampiny zay, tsy analany zay, satria raha manampy an'izay ianao, midikan'izany ianao no manao famonjena ho anao. Zany manko no fampianarana ho hitantsika oriana kely eo. Tsy ampy ny hoe mino an' Jesosy fotsiny fa tsy maintsy manao zao koa ianao a, zay ianao vao hovonjena. Tsy maintsy firany ianao, tsy maintsy atao an'izao ianao. Ary de anjarantsika ny manaraka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly. Ka raha misy milaza aminao hoe Paoly apôstôly neka tsy apôstôlin'i Jesosy, ary zany fampianaran'ny Paoly zany fa tsy fampianaran'ny soratra masina, zay olona manda ny mahatenin'Andriamanitra ny epistily ny soratan'ny Paoly dia manda ny filazantsara ny Kristy izy. Fa hoy Paoly nazavainy tsara hoe tsy fampianarana natolotry ny razana ny ahy, fa nasehon'Andriamanitra tamin'ny fanambarany Kristy, any Kristy tato anatiko. Ary hitantsika ny tantaran'ny Paoly apôstôly manamarina izany. Enganie ho tsaronao manomboka anio, fa tsy mila filazantsara hafa ianao. Jesosy maty tamin'ny hazo fijaliana, zay ihany ny famonjenanao, zay ny orena ny finoanao, fa tsy zavatra hafa, tsy fomba mpivavahana, tsy fanarahana lalàna, fa finoana lay maty ny solovonanao teo ambony hazo fijaliana. Izay no famonjenanao. Ho hitantsika manaraka nefa fa rehefa mino an'izay ianao dia manjary misy fivampiainana tahak'izay nitranga tamin'ny Paoly apôstôly ny fivavahany eo aminao, tonga olom-baovao ianao. Ho hitantsika manaraka ny toyny hatreto aloha dia hitsahatra isika satria tapitra ny fotoana, ny tompony ahita ianao. Hivavaka isika. Misaotra anao zay raha eo noho ny famindramponao. Manana ny epistily ny Galatianina zahay, hanazavana ny sainay amin'ny mahajentilisa ny ovafoanay. Ilainay tokoa manko zany satria maro be ny fampiampisesika eto amin'izao tontolo izao, ary ny maro amin'izy ireny de to filazantsara kanjo filazantsara hafa satria manala anay amin'ny tena finoana marina. Mangataka anao zahay hanampy anay amin'ny fandiniana ny teninao mba ho voninahitra ho tanteraka Jesosy eo ny fiainanay, ho vokatry ny fahalalana tsara ny Kristy Jesosy tomponay. Amin'ny anarany nanaovanay izany vavaka izany. Amen.